tapitrisa ariary no fanampiana nentin'Andriamatoa Virapairamamonitsoa consul général de Madagascar atsy amin'ny nosy La Réunion. Ankoatran'izay dia mbola nanome vola ray tapitrisa ariary ihany koa ny tenany amin'ny maha-aflo national ny Virapain groupe azy. Marina zany vao tonga teo amin'ny atoandro teo ny tenanay avy any nosy La Réunion. Iarahantsika mahalala fa ny fanaovana vohika mahatratra ohatran'izao dia didimasina ho an'ny firenena. Ka iarahantsika mahalala ny any nosy La Réunion dia maro ny mpiray tanindrazana izay anisany tohina ary malahelo amin'izao fahavoazana lehibe mahazo ny mpiray tanindrazana any amin'ny faritry ny atsimo any. Ka tsy niravoravo tanana ny ao amin'ny mpiasa ny consulat général de Madagascar aloha dia eo koa moa ny vahoaka malagasy izay monina ny nosy La Réunion dia mampiseho mampitondra fiononana feno ho an'izay namoy ainy ary mirary fahasalamana haingana ho an'izay naratra amin'ireo mpiray tandrazana any faritra any atsimo. Amin'ny mahasolo tena mpanjakana azy atsy amin'ny nosy La Réunion dia nikaroka any fiara-miasa amin'ny nosy rahavavy ity ny tenany mba hanampiana any Madagasikara. Ny PIROA na plateforme des interventions de l'océan Indien dia nandefa fanomezana eo amin'ny 35 tonnes eo nentin'le chambre Albatros. Omaly ny tenanay nihona tamin'ny chef de délégation nan'io institution io dia hita mazava tsara fa dia nanampy ry zareo ary isorana koa ny fitondrana frantsay satria nanome an'le chambre Albatros hitondrana an'io entanareo ary indrindra isorana ny Croix Rouge malagasy satria ny fiaraha-miasa ry zareo amin'ny PIROA no nahaingana nahatonga an'io fanomezan'io zay ho tonga any Tuliara rapitso. Nanambara moa Andriamatoa Virapairamamonitsoa fa mbola idina ifotony any Toliary hijery akaiky ny zava-misy ary mbola nampanantena aeroponina any Toliary fa hitondra fanampiana. Toy izany ihany koa dia nanatateraka ny adidiny teo amin'ny tranombokim-pirenena ny fikambanan'ny zanaka Antanala izay tarihan'Andriamatoa Ramahenina Adjosoa. Nitondra ny anjara birikany tao anatin'ny fanampiana an'ireo traboina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy tokoa moa Andriamatoa Virapairamamonitsoa tamin'ny fahatongavany teto an-tanindrazana izay androany ialana tsiny indrindra noho ny fifamadian'ny sary fa mbola iverenantsika ihany mahakasika an'izay ako ny hetsika téléthon izay rehefa avy eo fa andelo ho arahantsika kosa ny fanehoan-kevitra Andriamatoa Virapairamamonitsoa ao anatin'ny manoloana ny raharaha politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao.